Miarabantsika tsirairay avy ny tokantrano any izay manaraka ny vaovoantsary ny televiziona malagasy indray amin'ity sabotsy ity tompokilasy tompovavy manasanao indray anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao na resaka ny tao fianarantsoa reny vohitry ny fahatra matsiatra ambony androany satria tany toerana ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny prime ministre ary ireo mpiambana sasany eo anivon'ny gouvernemanta nitokana fotodrafitrasa maromaro izy ireo mitafa mivantana tamin'ny vahoaka ary vao nametraka ny lehibe ny faritra vaovao matsiatra ambony lehibe ny faritra vonjomaika moa zany ny arivariva teo ary nisy fandraisam-pitenenana nataon'ny filohan'ny fanavaozana tao anatin'izany metefa amin'ny malagasy rehetra fa anisany vaovao goavana izay nisongadina androany amin'ny sehatry ny fahasalamana dia nambara ny filohan'ny fanavaozana fa ajoro eto Madagasikara ny ivitoeram-pitsaboana homamiadana na cancer izany izay anisany nampijaly ny vahoaka malagasy hatramin'izay ity fitsaboana homamiadana ity ankoatr'izay dia aparitaka manerana ny renivohim-paritany ihany koa ny foibe fanadiovandrana ny fanaovana dialyse nandritra ny fotoana izay nitokanana ny tranobe ny infirmiera sy mpampivelona tao Tambobe fianarantsoa moa no nilazany ny filohan'ny fanavaozana izany araka ny fampitam-baovao ny solitena ny televiziona malagasy any toerana ary Rajaona Arson sy Aina Randriana Arson. Ny sehatry ny fahasalamana no mendanja ho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara ny kolonel Mikael Rarinirina tamin'ny fotoam-pitokanana ny tranobe ny infirmiera sy ny mpampivelona iraisam-paritra ifirpa fianaratsoa io. Nanamafy izany ny fahavitan'ny sonia amin'ny ivitoerana fitsaboana homamiadana eto Madagasikara. Tamin'ity hôpitaly ity no nahafantarako ny rako voalohany hoe zao ny rako zao ny rezusiny tato ny nahafantarako an'izany voalohany tanina ny sakosoa ity fianaratsoa ity. Araka ny fahafantatsika dia anisan'ireo vaindohan-draharaha ao anatin'ny politika fanavaozana ny fanomezan-danja ny fampianarana sy ny fahasalamam-bahoaka. Porofon'izany andro vitsy lasa izay nahavitan'ny fanaovan-tsonia fiaraha-miasa amin'ny fanorenana ivitoerana hitsaboana ny homamiadana eto Madagasikara voalohany. Tsy mivoana amin'izany ny fihaonantsika eto anio izay natao hanokanana fotodrafitrasa ara-pahasalamana sy izarana fitaovana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana. Mikasika ireo fotodrafitrasa vaovao eto amin'ity ivitoeram-pampianarana momba ny infirmiera sy rasazy ity dia ireto no tsara ho fantatra. Ireo fotodrafitrasa ireo dia ahitana laboratoire roa fanaovana fampiarana, trano lehibe 4 ary efitrano misa iraika amby telopolo izay afaka andraisana mpianatra 1000 eo. Taranja maro no afaka ratovineto toy ny fianarana momba ny infirmiera sy ny mpampivelona, fianarana atongavana ho teknisiana laboratoire ary ny fianarana atongavana ho anestesista. Tombono anjanaky faritany fianaratsoa ny fandratoana fianarana eto ka ahazoan'izy ireo ny marim-pahaizana lisansy ahafana misehatra amin'ny asan'ny fahasalamana avy hatrany. Koa mitaona sahady ianareo tanora ny tenako tongava mandrako fahalalana fa antoka lehibe ho an'ny firenena ny fanarana manam-pahaizana maro. Mitodika manokana aminareo mpiasan'ny fahasalamana eto matsiatra ambony ihany koa. Hery lehibe ny fananana anareo satria ianareo no mampiodina ny sampandraran'ny fahasalamana miandrandra fanovana goavana avy amintsika mpiasam-bahoaka ny piraitan-drazana amintsika indrindra amin'ny lafin'ny kalitaon'ny tolotrasa ny aitarika sy ny fahaiza-manao. Izany indrindra no antony anolorany fitondram-panjakana ireto fitaovam-pitaterana ireto dia ireo moto misa 430 izay ho aparitaka manerana distrika 7 eto amin'ny faritra. Tsara marina fa ireo moto ireo dia ho zaraina ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana eny anivon'ireo tompo-pahasalamana fototra, fanireo mpiandraikitra tetikasa ara-pahasalamana eny anivon'ny komina ary ho an'ireo mpitsirika ny fanatsarana ny tompo-pahasalamana. Mitanjona dia mifampitoviana lenta ireo tompo-pahasalamana rehetra. Manaraka izany ireo fitaovam-pitateran'ireo no iandraikitra ny famatsiana fanafody sy fampitaovana ny tompo-pahasalamana rehetra indrindra ireo any amin'ny toerana saro-dalana. Ho an'ny lafin'ny fitsaboana ny fandiovandrana dialyse dia apetraka isaky ny renivohim-paritany koa ny ivitoerana araky ny ezaka ataon'ny fitondrana. Efa andalana ny fitaovana izay ananganantsika centre de dialyse isaky ny renivohim-paritany. Torak'izany ihany koa ny scanner izay ny tanjona ataonay manaraka an'izao dia ny fitsinjara pahefana
ny décentralisation ny service rehetra io a mba tsy hankanesatsika any Antananarivo foana rehefa misy zavatra atao a. Tany am-piadoana dia ivitoerana fanofanana irasaparitra ho an'ny infirmiera sy ny mpampivelona fotsiny na ifiriparery ihany fa ny taona 1994 dia nampiarina ny système LMD ka miara nanovo fahaizana ao ankehitriny ny taona voalohany eo amin'ny sampam-pianarana ho mpitsabo faculté de médecine no izy mpiany firy. Nisy moa araky ny fanambaran'ny kolonely filohan'ny fanavaozana ny République Radiniriny Mikael fa dia hanolotra vary 5 taona izy ataon'ireo mpianatra sakafo. Ankoatr'izay fitokanana fotodrafitrasa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana izay dia nisy ihany koa fitokanana fotodrafitrasa eo amin'ny sehatry ny fampianarana ambony tao amin'ny université Nandrianjato Fianaratsoa. Fotodrafitrasa maromaro satria nambaran'ny filohan'ny fanavaozana fa miantoka ny fanavaozana eto Madagasikara ny fananana tanora sy olombanona ka ilaina ny fametrahana amin'ny toerana izay sehatry ny fampianarana ambony izay noena solosaina ihany koa moa ireo mpianatra tamin'izany université izany avy amin'ny ministera ny fampiroboroboana ny Aitao Arakatsimirindra sy ny postra ny fifandraisan-davitra araky ny fampitam-baovaon'ny Fonjy Arsosy Angelo Randrianimanana. Tsy maintsy porofoina amin'ny asa ny fanavaozana atao eto amin'ny firenena ka omena lanja sy hasina ny fampianarana ambony ahafahana mamolavola ireto zandry sy zanaka ho antoky ny ampitso hahaolombanina azy ireo sady tondra any Madagasikara atsoatsy. Io no nambaran'ny filohan'ny fanavaozana ny Madagasikara tonga nitokana ireto fotodrafitrasa maro ety amin'ny anjerimanontolo Andrainjato Fianaratsoa androany. Tombony ho an'ny firenena ny fananana tanora sy manam-pahaizana maro ka ilaina ny fanohanana azy ireo na ara-pahalalana na ara-pahendrena fa tsy atao ambanin-javatra koa ny mahaolona. Tsy izoviana amintsika fa lohalaharana amin'ny politika mpanjakana fanavaozana ny fandratona fahalalana sahaza izay vaty fehizoro anarenantsika ny Madagasikara. Izany indrindra no mahavory antsika eto hitokana ireto fotodrafitrasa vaovao ny école normale supérieure ENS reto dia mikanja fanatanjahantena maro lafy ny amfiteatra ary ny efitrano fianarana fanampy ny vaovao. Ireo fotodrafitrasa ireo dia hanampy ny université hafeno ny fipetratakina amin'ny fanofanana moderna sy hampitombo ny fahaiza-manaon'ireo mpianatra mpiofana no sady hanampy amin'ny fampivoarana ny talenta ara-kolontsaina sy ara-panatanjahantena. Ianareo no andriny ho avy horeharehan'ity Madagasikara ity rahatr'izay. Koa mivonoana ianareo angony sy tovozy ny fahalalana sy ny fahendrena fa izany no amin'ny fianareo anana ny fahamatorana ka ho tonga mpitantana matianina eto amin'ny firenena. Mikeleza aina ary manana fifantohana feno fa izany no lalana mitondra any amin'ny fahombiazana. Aoka tsy ho voasarika amin'ny lalan'ny diso sy ny hevi-diso maro samihafa. Ho fitsinjovan'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ireto mpianatra ety Andrainjato dia notolorany vary 10 taona sy vola 20 tapitrisa ariary izy ireto no mbola nambarany fa ho jerena manokana ny tokony ampiakarana ny vatsim-pianaran'izy ireo sy ny anaovana amin'ny tokony ho izy ny vola aloha isan-taona na ny droit d'inscription izany. Nanampy ireo koa ireto solotsaina roanjato natolotra ho an'ireo mpianatra sy ampiasain'ny mpampianatra sy mpandraharaha anaovana ny asa-panjakana avy tamin'ny ministera ny fampiroboroboana ny Aitao Arakatsimirindra sy ny postra ary ny fifandraisan-davitra. Tonga izao ilay fotoana izay tsy maintsy angasantsika andraikitra mitondrana ilay fanavaozana mendrika ny vahoaka malagasy. Izany indrindra no antony hanolorantsika anio ireto fitaovana ireto solosaina zato ho an'ny université, solosaina zato ho an'ireo STD na le ratsa manandraika atanjakana tsy mizara-pahefana. Misy ihany koa le internet wifi gratuit izay efa installé eto efa afaka ampiasainareo manomboka androany. Fanavaozana analana ny elanelana misy ao amin'ny tanora sy ny fahalalana satria ny nomerika dia tsy safidy ho an'ny firenena intsony fa lalana tsy maintsy diavina raha te hivoaka sy raha te hivoatra isika. Nanafaran'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara mavokoa ny ady amin'ny kolikoly ny hananana fanetrentena ary ny fitiavan-tanindrazana izay miantoka ny fahalavorarian'ny fanavaozana tiana hoentina eto amin'ny firenena malagasy.
Tany Matsiatra Ambony any filohan'ny fanavozana dia nametraka ny lehiben'ny faritra Matsiatra Ambony Vonjomaika Anarivo teo ka nandrisy ny fandraisam-pitenenana no nanomezany filohan'ny fanavozana ny Repoblika afatra ho andrehetra aok'izay ny kajikajy politika sy ny fitadiavana tombontsoa manokana ho izy fa andao hifantoka amin'ny tena fampandrosoana ny firenena. Horahantsika izay vaovao izay eo mety ny Babi Stéphane eo amin'ny sany Rizaka. Modely eto Madagasikara ny mpanao politika eto Matsiatra Ambony amin'ny firaisan-kina sy ny fiambonam-po ananan'izy ireo na eo zany tsy fitoviana raha-potikevitra politika hoy ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Randrianirina Mikael. Tsara alaintahaka izany ho tombontsoa ny firenena aok'izay ny kajikajy fitadiavana tombontsoa manokana hoy ny filohan'ny fanavaozana. Averiko ombeny fa maro ary tsy kely lalana ireo olona navondrona mikatsaka tombontsoa manokana amin'ny fandranitana ady sy ny fampisarambazana ny samy malagasy. Mbola mipetraka hatrany ihany koa ireo kajikajy ny sasany hitazomana ny Madagasikara ao anaty saritsary ny fahaleovantena. Ireo mpanakorotana ireo dia mahavita manakarama mandehan'olona mihitsy handotona sy hanaratsiana ireo malagasy mpiray tanindrazana aminy mba tsy hahafahantsika mandroso. Ampy izay tsy aleo ve miaraka maneho fandavatena sy mampiasa ny faraheriny avy anavotana ny tinosy imbonantsika ty izay dimbiasin'ireo zanatsika aorina ao. Ny tenako dia resy lahatra fa tolo-tanana navaozana sy ananganana any Madagasikara izao vanim-potoana izao ko andao ifanoana iady amin'ny fahavalo imbonana isika dia ny fahantrana ary ametraka tanjona iraisina dia ny fahaleovantena tena izy. Andao tsy anaiky ho andevoziny adila politika, andao iray fo hanova ny tantaran'ny Madagasikara, andao iverina andoharano isika hanamafy sy hanome asina ny tenindrazana sy ny soatoavina ary ny kolotsaina maha-malagasy atsika. Miantso ireo mpiasa-panjakana hijoro modely amin'ny fitatanandrarany kolonel Randrianirina Mikael aoka izay ny kolikoly nambotry ny firenena teo aloha. Toan'ny fitondram-panjakana amin'ny ady mikolikoly amin'ny fanokavana sehatra ahafahan'ny tanora mivelatra sy misandratra amin'ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra sy ny sehatra tsy miankina ary ny fandraharahana, amin'ny fampivoarana ny fototra sy ny lafim-pampianarana, amin'ny famerenana ny asin'ny Madagasikara sy ny fiandriana pirenena. Ho fitaratra hatrany eny ny firaisan-kina sehony zanaky fianaratsoa hataonay ohatra manerana Madagasikara ny zavatra hitanay teto omaly sy androany. Natolotry ny filohan'ny fanavaozana tamin'ny vahoakany Matsiatra Ambony ny lehiben'ny faritra Vonjomaika izay nandray ny asany nanomboka ny alarobia teo. Ny jeneraly Raherin-Janahary Pierre Raymond zanaky ty faritra ty izy io mino za fa mamim-bahoaka izy ary afaka hanampy antsika rehetrarehetra amin'ny fampandrosoana an'ity faritra Matsiatra Ambony ity. Ho fanajana ny soatoavina sy fangatana tsodrano tamin'ireo ray aman-dreny dia nanolotra vola 5 tapitrisa ariary ho azy ireo ny filohan'ny fanavaozana. Vary 20 taonina sy vola 20 tapitrisa ariary kosa natolotra ny lehiben'ny faritra hitsinjovana ireo marefo ara-pivelomana. Nandritry ny lateny voalohany nataon'ny lehiben'ny faritra Matsiatra Ambony Vonjomaika ny jeneraly Raherin-Janahary Pierre Raymond dia no nanambarany ireo vina pampandrosoana ho an'ny faritra Matsiatra Ambony. Eo ny fanomezan-danja sehatra ny tanora, ny fanajana ny tontolo iainana, ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ary ny firosoana amin'ny tontolo numerika. Ny faritra Matsiatra Ambony dia faritra izay mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ankoatr'ireo arenan-kibonitany izay misy ato aminy. Midika izay fa mila fampiasam-bola tsy miankina eto amin'ny faritra eto Matsiatra indray matofinoa amoronana asa indrindraindrindra ho an'ny tanora izay mifandrindra amin'ny fanokafana-kasa apetraky ny fanjakana politika. Ao amin'ny vinam-fampandrosoana ny faritra izay petraka dia ho atao laharam-pahamehana ny tanora, ny fanajana ny tontolo iainana, ny angovo, ny rano fisotro madio, ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Singanana manokana koa indray matofoloha ny numerika sy ny fampandrosoana ny arakajy mirindra satria
misongady na maneran'izao tontolo zao école informatique uni eto fianaratso zao provy mitoka amin'ny tenda dia misy amin'izao mpiara-miasa aminareo ndre matokoloha tena voakan'izao sekoly uni zao fotoana izao ametrahana ny firaisan-kina ty faritra misy atsika ety tsy apetratsika misoratra fotsiny ny filamatra izay resatsika isan'andro izay soa raha tao mivoatra fa karahantsika asa sy fahavononana miaraka amin'ny filoha Andriamatoa Kolonely Ranjenirina Mikael. Fa tao anatin'ny fandaharam-potoana ny foloan'ny fanavaozana tany Fianarantsoa renivohitr'ny faritra Matsiatra Ambony dia nanokana fotoana ihany koa izy ny tafatafana ny fanakalozana hevitra momba ny asa fampandrosoana tamin'ireo tanora ny ray aman-dreny ary ireo vahoaka tao Fianarantsoa na lalaka izay fanehoan-kevitra izay ary nisy avy hatrany no efa novaliana tamin'ireo fangatahana nisy no tsy maintsy mbola notoniana ary namaly izany ihany koa ireo mpikambana sasany eo anivon'ny governemanta izay voakasika tao anatin'izay fangatahana izay araka ny fampitambavao Adèle Rairniana sy François Fanani. Tato anatin'ny fifanakalozana ny fanaovana tamin'ny Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblika tamin'ireo ray aman-dreny, ireo tanora ary ireo fikambanana maro samihafa no nahafantarana ny etaeta marary ny vahoaka teto Matsiatra Ambony. Anisongadina tamin'ireo fangatahana sy fanatsarana ireo ny lafiny ara-tsosialy izay tena maharary ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Mangataka Monsieur le Président, jereo akaiky ny tanora iny satria be la classe i Fianarantsoa. Raha misy ny olona mivoeny zany resaka sosialy zany, no katao ny fanjana tany dia eo anivo ny olona manana fahasembana. Ny zavatra angatahana ihany koa nefa eo atokolo dia hoe sokafo malalaka araka amin'ny maha-fanavaozana azy izay sehatry ny asa ny fanavaozana zay. Toy izany koa ny eo amin'ny lafiny toe-karena ka voaresaka manokana tamin'izany ireo tantsaha. Monsieur le ministre ny fambolena sy fiompiana anamboary barazy ireo fa raha mahavita barazy amin'ireo tompoko dia hiakatra ny voly ny vokatra eto Matsiatra. Nangataka ihany koa ireo tanora ZNZ eto Fianarantsoa ny mba hisy tena fanavaozana eto amin'ny firenena. Ka na eto dia mangataka reto aoka mba ho fanovana tena marina atao eto amin'ity firenena ity fa siklika le krizy hany ka tsisy fivana mihitsy le firenena. Fangatahana hoy anay izay dia atao amin'ny fitiavana. Avy hatrany dia namaly ireo etaeta ny vahoaka ireo ny filohan'ny fanavaozana sy ireo mpikambana ao amin'ny governemanta voakasika tamin'izany. Maro ny zavatra efa napetraka teo amin'ny fomba fiasa ary izay tena korana eo anivony izany atao hoe efideresa nampitana filaminana dia napetraka fomba fiasa tsy maintsy hidina etia ivonareo akoatran'ireo toromaka izay efa napetrakaina tsirairay ho an'ny tompon'anaikitra isapaty eny anivony fokontany ka ny famezan-tany dia atao hoe ianareo no angatahana aza misalasala mivory danadana mivaravara teo mpiara-miasa rehetra zay tsy fanozy vontana. Ary efa misy ny ezaka maro dia maro izay ataonay amerenana izay fitokisany vahoaka ny fitsarana izay. Ny ezaka zany dia misy ary ihany koa ny fampafatahana ny ezaka izay ataony ny fitsarana any vahoaka. Anisan'izany ny fampafatahana ny lalàna, anisan'izany ny fampafatahana ny zo, ny tsirairay ary ny fanaovana fitsarana manantona ny vahoaka. Ny poste budgétaire izay azon'ny ministère moa zany tamin'ny 2025 dia miisa 300 izay efa misy zany efa nandeha moa zany ny avis de recrutement ary efa misy fandaminana izay nataon'ny ministère any ny tompon'andraikitra koa moa zany efa manao fandaminana ny voan'izay farany aingana ary ny poste budgétaire izay azo tamin'ny 2025 moa zany tamin'ny 2026 dia 500 ny isany. Koa dia manoloana izany eto moa zany za manararaotra ny fisiany Andriamatoa filohan'ny anteneran'ny firenena sy ny filohan'hevitra ary ianareo rehetra solombavam-bahoaka
ary ministra namana misana ny vola mba anampy ny poste budgétaire ao amin'ny ministéran'ny fahasalamam-bahoaka farafahakeliny dia 4 000. Anisy tamin'ireo fangatahana ireo no tonga dia voavaly teo no eo. Anisan'izany ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafito izay tena mampitaraina ireo mpampiasa lalana. Efa nisy ny baiko nomeny filovany fanavaozana ny République Madagasikara dia nametrako lahara-pahamehana atao situation d'urgence io lalana io manomboka androany satria nandalo tamina ny prime ministre na zay rehetrarehetra io miaina tsy ireo vahoaka ihany miaina an'iny fa na ny prime ministre na zay membre ny gouvernemanta dia nahita fa tsy nahatsapa tsy mitantaraina dia lahara-pahamehana io dia tsy maintsy atao ho hitantsika ato anatin'ny herinandro volana dia isy fiovana mikasika ny lalam-pirenena. Misy ihany koa anefa izay efa andalam-panatanterahana azy toy ny resaka fandriam-pahalemana, ny fanatsarana ny asa sy ny fampananana asa ireo tanora, ny resaka fampandrosoana ny faritra amin'ny ankapobeny. Anisy tamin'ireo fangatahana ihany koa anao tsy maintsy hodinina ka andrasana fotoana ny anatanterahana azy. Ny andrisina ny ainareo dia miomana sahaby amin'ny fifampiresana izay hanomboka ato. Efa mandeha zao le resaka refonte électorale fa manova le resenitsika zao hiditra amin'ny refonte électorale iny asa parallèle dia anomboka ato satria raha tsy diso mois de juin izy zay manomboka ny concertation nationale. Ny concertation nationale des jeunes ny lancement officiel le 14 avril zao ho anareo tanora manokana zay concertation zay. Efa mandeha daholo io isaky ny secteur, manao ny aramila, manao ny gendarme, manao ny police, manao ny environnement, manao samy manao ny assise sy ny concertation ireo mba hoentina makany ny concertation nationale. Izao lanonana fifanakalozana izao dia niloavany vavaka lotariny arseveka ny diocèse ny Fianarantsoa notrony ny prime ministre sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement. Irendretreny zany maresaka nisongadina tany amin'ny faritra Matsiatra ambony iny androany fa ankoatr'izay anisan'ny vaovao nisongadina tato anatin'ny 4 ora farany ihany koa ny mikasika ny raharaha Fonds souverain malagasy. Misy olona 5 nampidinina eny amin'ny fonja be ny Tsiafa, misy ihany koa nalefa eny an-Tanimora vokatry ny fanodinam-bola amina miliara tamin'ity rafitra ity. Araka izao vaovao tateny Priskara Kodonandrasana izao. Famoam-bola maromaro tsy ara-dalàna, tsy nanaraka ny pakady voatondro ny lalàna no tsikaritra teo anivon'ny Fonds souverain malagasy nataon'ny Tale Jeneraly mpisolo-toerana eo anivon'ity rafitra ity izay vao notendrena ny 17 ny volana janoary 2024 teo. Fanadiadina izay niainga tamin'ny fitoriana napetraky ny teo anivon'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Repoblika. Anisan'izany ny fividianana fiara miisa 2 tamin'ireo orinasa mpivarotra fiara izay mitetina hatrany amin'ny 13 miliara latsaka kely. Ateo ihany koa ny famoahana vola mitentina 5.70 tapitrisa euro ho ana orinasa lehibe iray ary ny fampindramam-bola ho ana orinasa mitetina hatrany amin'ny 10 miliara ariary izay tsy voamarina mazava ny antony. Ateo ihany koa ny fividianana fitaovam-piasana maromaro ao amin'ny birao tamina orinasa maro izay mitotaly hatrany amin'ny 400 tapitrisa ariary. Teo ihany koa ny fividiana ny FSM ny fiarany Tale Jeneraly manokana miisa 4 mitetina hatrany amin'ny 5.700 tapitrisa ariary izay misoratra amin'ny Tale Jeneraly mpisolo-toerana sy ny fianakaviany. Mariana fa teo anelanelany 13 febroary 2024 sy ny 12 martsa 2024 dia nisy famoaham-bola mampiaya mitotaly hatrany amin'ny 5.70 miliara mahery kely nataon'ity Tale Jeneraly mpisolo-toerana ity tao amin'ny orinasa FSM SA olona miisa 10 sy orinasa miisa 9 no voaroroy amin'ny tirara ity izay noampangaina
onanao fanararota-pahefana fanomezana tombon-dahany manokana fanodikodiana mbola mpanjakana famotsim-bola fazahoana tombontsoa manokana ary firaisana tsokombakomba rehefa nandalo teo anoloany ny mpitsara-panao famotorana ny valo tamin'ireo olona ireo dia voapanga miisa 5 no nampidirina mponjavonjomaika eny amin'ny fonjabe Anjefa, voapanga miisa 2 nampidirina eny amin'ny fonjana Damimora ary voapanga miisa 2 kosa napetraka eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana. Mitoy moa ny famotorana mahakasika ity raharaha ity. Izay zany mahakasika ny vaovao iny fa iresaka ny momba ny fetin'ny Pasika isika rehefa fetin'ny Pasika toy izao dia anisan'ny toerana ivezivezen'ny olona sy be mpampiasa eny an-dalana rehetra eny ka dispositif manokana zany hoe fepetra sy fomba fiasa manokana mihitsy no atrehan'ny zandary ny fandrindrana ny fifamoivoizana sy ny fiarovana ny ain'nim-pandeha manerana nosika manao contrôle inopiné zany hoe fitsirihana tampoka ny ekipa ny foibe ny fitsarana fiarakodia amin'ny fivoahana ny renivohitra eny mijery sy manara-maso ny fiara sy ny kodiaran-droa ankoatr'ireo zandary eto Antananarivo renivohitra moa izay ny atsehana iantoka izay filaminana sy fiarovana amin'ny fetin'ny Pasika izay tahaka izao ny zava-misy teny an-dalambe teny vokatra izay fitsirihana tampoka izay hoentin'ny Griffin Bakolonena. Fanaraha-maso ny fanajana ny lalàna amin'ny fampiasana ny fiara, fijerena amin'ny ankapobeny ny fahatomombana ny fiara entina, indrindra fanaovana fanentanana ho an'ireo rehetra mampiasa lalana no amafisin'ireo zandary avy eo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia rehefa ao anatiny volinandro fety toy izao, ankoatra ny asa efa fanaon'izy ireo mahazatra ao anatiny ilay fitsirihana tampoka. Amin'izao fotoanan'ny Pasika zao dia maromaro ireo toerana zany izay anaovan'ny DGC rahan'izay asa contrôle inopiné zay. Dia ireo toerana izay avoriana vahoaka sy indrindrindrindra le toerana be mpampiasa amin'ny fivezivezena dia manamafy zany ny hetsika an-dalambe ny foibe fitsarana fiarakodia amin'izay fanentanana indrindrindrindra sy fisavana an'ireo resaka lafiny ara-teknika mba tsy sehoan-dozy zay ary indrindrindrindra moa zany fanaraha-maso ny tontolon'ny taratasy mifanaraka fiarakodia. Eto zany dia efa manentana antsika rehetra na ny olon-tsotra na ny mpampiasa fitaovam-pitaterana na kodiaran-droa io enifatra amin'ny bisikileta reto afatra telo reto koa miangavy antsika rehetra ho indrindra aokitsika samy mitandrina manjakarivo aza manao ny tsy tokony atao be dia be izay zavatra zay ary manaova ny tsy maintsy atao sy ny tokony atao. Teboka faharoa lehibe dia ny hoe mba mailomailo manjakarivo ary ny fahatelo atsika rehetra indrindra ny mpampiasa arabe rehetra zany na olon-tsotra na mandeha tongotra dia ny hoe mandeha fera lalandava. Tafiditra ao anatiny hetsika ady ataony zandary Maria amin'ny resaka kolokolo ihany koa ny fepetra entitra izay raisiny. Misy ny fanaraha-maso na ho an'ireo zandary amperinasa toy izany ihany koa anefa ireo rehetra izay mampiasa lalana mety mbola zatra ny lalan-dririnina raha vao misy tsy fahatomombanana na ara-taratasy na ihany koa ara-pitaovana ho an'ireo fiara na ny moto izay ampiasaina dia raisina avy hatrany ny fepetra entitra mba ho fisorohana ny ain'ny mpandeha sy ny olona mivezivezy eny an-dalana eny. Para stabilisatrice para stabilisatrice no tsisy mitetaka mila fanisena apetaka foana na apetaka zay mila anazy dia faharoa le rotile anao ary amin'ny à droite fatikafika any tsivotsivo amaty rotile ao satsy ilaina zany ao ambody fenisi ao anatiny izaho ty ako samy iny tavisy dia vao io aloha dia jerena.
ahitana ny ekipa ny foibe fitsarana fiarakodia avokoa rehefa lalana miala eto Antananarivo ivoaka any amin'ny lalam-pirenena any, ankoatra n'ireo motara izay efa manao ny asany toy ny isanandro. Etsy andaniny nampitomboana isa raha ho any Antananarivo renivohitra dia zandary 500 no etsiana mandritra n'izao fety ny Pasika izao, ankoatra ny fiarah-miasa amin'ny hery fiarovana sy ny filaminana. Miara-misa lahady koa amin'izay fitandrona ny filaminana sy ny fandrindrana fifamoivoizana izay amin'izao fety izao ny polisy pirenena, ny zandarmaria pirenena, ny tafika malagasy izay mivondro no anatin'ny hery fiarovana sy filaminana na ny FDS izay voalaza ny Griffin Bakonena teo ka mpitandro ny filaminana maheran'ny 3 arivo ny paritaka amin'ny lalana ny toerana fitsangatsanganana ny fiangonana raha ho an'ny eto Antananarivo renivohitra sy any amin'ireo toerana manodidina rehetra eto amin'ny faritra Analamanga. Tanjana ao anatin'izany dia mba hanaovany malagasy fety ao anatin'ny fitoniana sy ny filaminana raha ny vaovao eto Rivaravonarivo eo amin'ny Saly Mambravaoso. Mpitandro filaminana avy amin'ny hery fiarovana sy filaminana iraisan'ny polisy pirenena sy ny zandarmaria pirenena ary ny tafika malagasy maherin'ny 3 arivo no ahetsika hisahana ny fandriampahalemana sy ny fifamoivoizana eto amin'ny faritra Analamanga mandritra izao fetin'ny Pasika izao. Hiparitaka amin'ireo lalana, ireo toerana be olona sy ireo toerana fitsangatsanganana izy ireo. Misy ireo mpitandro filaminana izay efa napetraka ihany koa isaky fiangonana izay vavahantsika ireny. Ny tiana marina ihany koa dia ny fahamalinana ho antsika rehetrarehetra izay alohan'ny hialan'ny trano izay fonenantsika mba hanity tsara ihany koa ny toerana izay hialantsika. Eo amin'ny resaka fifamoivoizana teny olazainay dia ny mba hanajana tsaka sy andavana hatrany ny fitsipika mifehy ny fifamoivoizana ary ny familiana dia tsy miaraka amin'ny alcool. Hitantsika eto fa misy ny lalana atao hoe tapaka eto Antananarivo renivohitra, misy ny fanamboaran-dalana, misy ny fikarakarana izay atao ny fitondram-panjakana amin'ireny toerana samihafa ireny dia mba ahafahantsika mamonjy ara-potoana izay toerana vonjentsika no antony mba anaovantsika kajy mialoha mba hialana amin'izany fitohanana izany. Rehefa lava toy izao ny faran'ny herinandro, maro ireo olona no misafidy hivoaka an-drenivohitra no amafisina ihany koa ny fepetrany raisina any amin'ireo toerana manodidina sy ireo lalam-pirenena mivoaka sy miditra ny Antananarivo. Fanentanana no atao izany amin'ny vahoaka izay mandeha mivoaka ivelany Antananarivo na ny avy any ivelany miditra aty Antananarivo amin'ny fanarahana toromarika rehetra izay efa apetraka ireo mpitandro filaminana mandrindra an'izany fifamoivoizana zany. Eo ihany koa ny mpitandro filaminana izay miandry hatrany amin'ny ambana rehetrarehetra izay mety hitranga dia nampitomboana ny isan'izy ireny eny amin'ny distrika rehetra eny sy amin'ny manodidina Antananarivo. Ho an'ny mpitondra fiara manokana dia fanentanana tsotra no mena tsara kokoa ny manaraka ny fandrindrana izay misy araka ny efa voalaza teo fa mialohan'izay ihany koa dia mijery ny fahasalaman'ny fiara zany hoe tomomba ny ara-dalàna ve ny pitsopitso miara-teknika ny fiara zany alohan'ny andehanan'ny fiara mivoaka. Fanentanana ihany koa dia ny fanajana ny fangianam-pandeha amin'ireo toerana rehetra izay mety ho ahina mety hitera-doza dia tsy maintsy isy mpitandro filaminana raha somary mivoaka ambanimbanivohitra moa dia maro ireo zandary izay efa niparitaka any misa eo amin'ny 300 arivo eo ny zandary eto amin'ny faritra Analamanga izay miezaka miparitaka any ambanivohitra sy amin'ny arabe pirenena rehetra ireny. Miantso ny fiara-mientana tsirairay eo anivon'ny hery fiarovana sy filaminana mba hahatratrarana ny tanjona Pasika herendoza. Raha misy ny tranga ilaina mpitandro filaminana dia mandeha 420 amin'ny 420 ny laharana findain'ireo komisaria avaly ny polisy pirenena. Eo ihany koa ny laharana 03405 531 20 ho an'ny polisy pirenena eto Antananarivo renivohitra. Ho an'ny zandarmaria pirenena kosa dia ny 03405 70068 no ahazona ny eo anivon'ny zandarmaria ao Kadilalana izay misahana ny fitandrona ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana eto amin'ny faritra Analamanga. Ivadika lafim-baovao hafa indray isika manomboka eto araka ny efa nentina tanatin'ny vaovao omaly dia nanomboka tamin'ity herinandro ity ilay asa fanamboarana sy fanavaozana ny foto-drafitrasa momba ny lakan-drano eto Antananarivo renivohitra ao anatin'ilay tetikasa PIA 2 izay vatsian'ny AFD sy ny vondrony Eoropeana ary ny fanjakana malagasy arabolaka ho taterina amintsika kosa ny fanazavana ara-teknika sy ny antony izay tsy maintsy anapahana lalana
amakoavana ny asa ary anaovana ny déviation ny fivolian-dalana hoy ny filazantsika azy izay fanazavan'izay hoety ny Aina Rabetany amin'ny Sani Rodriguez Afimaly. Tsy azo itovirana ny fanapahana ny lalana noho ny mahagoavana ny asa ahafahana manaraka ny fenitra amin'ny fanatotosana ny fotodrafitrasa sy ny fanavozana tanteraka ny lalan'ny rano eto an-drenivohitra mba tsy hiverimberenan'ny olana rehefa fahavaratra hoy ny mpandrindra ny tetikasa PIA 2 na ny programme intégré d'assainissement Antananarivo andiany faharoa. Bengeza le ouvrage apetraka izany hoe raha hitantsika dia tena misy hatrany amin'ny atao voalohany tena 6 mètres ny habeany dia 1,50 m ny profondeur izany hoe zavatra goavana be izay no mahatonga antsika hoe tsy maintsy tapahana ilay lalana satria raha ohatra aritsika ka hitentsika amin'ny atoandro tsy miasa dia ilay lalana nefa lavaka be. Misy ataoko hoe fanatsarana goavana hoentina anatiny izany dia efa préfabriqué ilay daloha apetraka ao. Dikan'izay isika tsy miandro hoe le beton fantatsika 28 jours vao maina tsy miandro an'izay tsika zany fa ny hoela fotsiny zany dia le fandavahana le fanaovana ataoko hoe calage hydraulique raha zay malaza azy dia mametraka ilay daloha isika iny zany no hoe tadidio fa ilay daloha dia apetraka amina grue fa tsy baten'olona anankiray satria amina tonne ny anankiray dia apetraka ilay daloha dia atambatra tsikelikely rehefa vita iny partie tranche 1 iny dia vadika tranche 2 indray isika ato ny tranche 2 dia tiany efa vita tsy goudron aloha voalohany fa atao apetraka fotsiny ilay couche de base afahantsika mandeha fa rehefa tapitra ny travaux manontolo dia manao goudron lalana amin'izay antsika avy eo. Izahana manokana amin'ity tetikasa ity hoy ny tompona andraikitra ny hanamora ny fivarinan'ny rano. Tsika menamena iny no apetraka. Izy io raha mijerentsika dia mahita fa miainga avaty anosy any no arina ilay rano miainga avaty anosy tsika zany dia misy ouvrage lezabe hipetraka eo tiany anarany déversoir d'orage. Io zany rehefa mandeha ny ranorina sy ny rano maloto avy aty ambony aty dia eo no izarana azy. Raha fotoana ny orana zany dia hiasa izy io hiasa ilaka anosy fandray ilay rano be lehibe fa raha fotoana ny rano maloto fotsiny tsisy orana be dia tonga dia mivarina makany andrehan-tany ilay rano. Mitohy isika mandeha maka amin'iny lalana mandalo an'ny polisy izay mitapaka ankehitriny iny dia aty amin'ny côté droite mandalo amin'ny ambadika tsena Mahamasina mandeha amin'iny gerbore manontolo iny ary miakatra makaty akadralina iny zany ilay amboarina. Ohatr'izay koa ny côté ilany mandalo an-tambarina andrina dia mivadika makany amin'ny Saint Joseph dia mijanona eto amin'ny bazar de quartier. Hiezahana hoy ny ministry ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana ny hanafaingana ny asa na dia voafaritra fa 420 volana no faharetany. Hoafainganana arak'izay tratra satria fantatra fa manelingelina le fanatanterahana ny asa dia hojeren'izay na tonga nanteny teo hoe tsy hoe manomboka miasa nanomboka tamin'ny faraparany herinandro teo dia anao croiser les bras na hipetraka fotsiny amin'izao ny ministera fa isy ny fidinana matetika mijery hoe manahoana izy ao rehefa miasa tsika dia eo ihany koa misy fanatsarana hoe raha ity araka ny teneny teo zao mahafinaritra be teny madame Cordeau teo hoe tsy mbola voanao beton mbola amaina fa efa préfabriqué fa hojerena sur place eny zany midiny eny dia jerena hoe inona nanatsarana anazy mba ho vita faran'izay aingana tsy hiteny volana aloha za fa ny projet dia nametraka ny zareo ao hoe 420 volana fa rehefa eny an-toerana itsika mijery fizotry ny asa dia hita eo ihany anafanganana anazy arak'izay tratra. Mamatsy vola ity tetikasa ity moa ny AFD ny vondrona Europeanina ary ny fanjakana malagasy. Ferentsika kely andresaka fanavaozana satria nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ety amin'ny efitrano malalaky ny Avorita Antananarivo ilay hetsika fanohanana ny fanavaozana. Mpitarika fikambanana atoko politika syndicat maherin'ny fitopolo ny vondrona ao anatiny ity ATF na ny tenimerantolona ho an'ny fanavaozana ity ka Aurélien Rafringa nitondra fanazavana amintsika misy kokoa mahakasika izay. Ireo rehetra miray fo sy saina amin'ny fanohanana ny fanavaozana tia napetraka eto amin'ny firenena no mivondrona ato anatiny ATF na ny antenimerantolona ho amin'ny fanavaozana. Mpitaritolona maherin'ny fitopolo ao no mivondrona ato, ao ny mpitarika fikambanana, antoko politika, syndicat sy ny maro hafa. Maro lafo ny endrika isehoany hetsika. Zahay mafy andao fa lera, io no anarana nomena ity hetsika ity. Azo atao tsara ny mifanometanana ahafahana manatanteraka izany fanavaozana izany eto amin'ny firenena hoy izy reto. Hetsika izy io hampiraisana izay rehetra mieritreritra fa ilaina sy mila tohanana izany fanavaozana tia napetraka eto amin'ny firenena izay. Ananendrika maro lafy ara-kolotsaina, fanakalozan-kevitra, fanatanjahantena, fanomezana hery ara-moraly ho an'izay rehetra
handray anjara sy hikarakara n'izay ataontsika hoe fanavozana izay hatongavantsika amin'ny repoblika vaovao mba tena hoe miara-mientana ny olo-pirenena rehetrarehetra hanavao an'ity firenena ty. Tsy mbola vita ny tolona hatreto ho hiatrany ny ATF. Ny mpitolona tsy tokony hitady toerana fa ny toerana ny tokony hitady ny mpitolona fa matoa mbola tsy mipetraka ny mpitolona dikan'izay mbola tsy vita ny tolona ka tokony hotohizana mba afahana mametraka an'izay le hoe iza moa ny tokony hitantana raha ohatra ka hoe nandeha ny tolona tsy maintsy mpitolona ary zay nahatonga anay rehefa nitendrena lay prime ministre dia nanao zahay fanambarana fa ankasitrahana io ary talohan'ny fanendrena dia nametraka zay hoe oka mba olona mahalala ny tolona no tokony apetraka satria iny le fanavozana eny angatany anatin'ny tolona tsy maintsy olona mahalala an'izay tolona izay no zavatra nandasana amin'izay tolona zay no tokony hitondra sy ho tompona andraikitra amin'izay fanavozana izay. Hitety faritra ny hetsika manomboka izao ary hatomboka any amin'ny faritany ny toliaraka hifarana ny antsaranana ho fanamariana izay firaisam-po misy eto amin'ny firenena izay mba hizorana makany amin'ny fanavozana. Manambavao mahakasika ny sehatra ara-pahasalamana ihany koa isika eto Madagasikara dia mbola anisan'ny olana ara-pahasalamam-bahoaka ny tsy fahampiany fanaovana vaksiny araka ny tarehimarika farany dia mbola latsaka ny 7% ny ankizy vita vaksiny feno ny any amin'ny faritra sasany izany ary vokatra izay dia mbola miseho ny aretina soroana toy ny kitrotro ny lefakozatra ka manoloana izay indrindra manoloana ireo mbola misalasala moa izany dia efa maro ireo ray aman-dreny manaraka tsaka ny sy adavana izay tety andro vaksiny izay araka ty fanadihadiany voarana Esperanty. Isan'andro dia maro ireo reny mitondra ny zanany manantona tobim-pahasalamana hanao vaksiny. Fomba iray arovana ny zaza sy ny ankizy amin'ireo aretina mety hahafaty na ampidi-doza rahateo izay fanaovana vaksiny izay. Teto amin'ny CSP de Mahamasina nanaovana ny fanadihadiana. Manodidina ny 200 isan-kerinandro ireo zaza tonga manao vaksiny eto ary ireo vaksiny rehetra tokony sitrahan'ny zaza latsaky ny 5 taona dia hita eto avokoa. Isan'andro zany izahay eto amin'ny CSP de Mahamasina dia manao vaksiny foana. Fa kosa ny vaksiny voalohany no ataonay isaky ny zoma ary ny vaksiny fahasivy-volana sy ilay mamerina ny fahasivy-volana rehefa eo amin'ny 5 volana io no ataonay isaky ny alakamisy. Ny antony dia satria ireo vaksiny ireo dia tsy ohatran'iretsy lahafaretsy zareo zany tsy azo tahirizina fa rehefa sokafana izy dia fotoana fohifohy vao fetra ihany no azo ampiasana anazy dia tsy maintsy hoe voriana zany ny olona maromaro satria le vaksiny voalohany vita zaza roapolo dia manjary simba zany lay ambiny raha ohatra ny zaza ray na roa fotsiny tonga eo dia sokafana le vaksiny zay ny antony izay. Ireto renim-pianakaviana roa ireto izao dia resy lahatra tanteraka fa tomady ny zanany vita vaksiny. Ao ny efa navita vaksiny hatramin'ny farany, ao koa ireo vao hanomboka ary vonona mita hatramin'ny farany. Voalohany zanako iny dia izao mbola tsisy nanetana fa amin'ny zavatra fantatro fotsiny hoe zaza vita vaksiny dia mora tsaboana ary tsy dia farofo lava fa mba salama lalandava. Le fahavononana mihitsy izao nandeha anaty hitady an'ity vaksiny ity fa raha tsy vonona izay tsy nandeha nakaty mihitsy fa nijanona tao an-trano ihany. Tsy dia farofo be amin'ny aretina rehetrarehetra mandalo izy fa matanjatanjaka tsara dia izay nandrisika nanao vaksiny. Vitako hatramin'ny farany nefa ny vaksiny matanjatanjaka kely kokoa izy noho ny ankizy rehetra. Mamanay nanentana na hoe tsy maintsy atao vaksiny hatramin'ny farany ny zazakely satria izany no nanaovany anay. Raha ho an'ny eto amin'ny CSP de Mahamasina mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampiakarana ny tahan'ny ankizy atao vaksiny ireo mpanetana ara-pahasalamana. Mpanetana ara-pahasalamana iray miandraikitra sekteur iray. Izany hoe misy mpanetana ara-pahasalamana 10 eto amin'ity tobim-pahasalamana ity satria sekteur 10 no mandrafitra ny fokontany ny Mahamasina. Izy ireo no manentana ho an'izay mbola misalasala ary manara-maso ho an'ireo tsy mahatojo na mialan-daharana. Ny mpanetana ara-pahasalamana no tena anisany manana ny andraikitra goavana amin'izay lafin'izay satria isaky ny farany volana zany dia manao an'izay atao hoe fandiovana na hoe épuration bakafisy izahay rehefa zaza rehetrarehetra tokony hanao vaksiny tety amin'ny CSP iny zany no isaina isaky ny fokontany adidinay dia ireo amin'izay no asaina tadiavin'ireo ase ireo dia lasa zareo ireo zany midina eny fotony dia mandondona isam-baravarana dia manontany hoe nanahoana efa inona no mety ho antony natonga n'ilay zaza tsy nanao vaksiny tsy nanohy dia antanina zany ray aman-dreny hoe inona ny antony sa ve hoe mety nifindra ve izy
sa hoe raha mbola ao izy mety hoe niova finoana koa hoe satria ny finoana koa sa ndraindray anisany misy ireo hoe finoana izay hoe tsy manao vaksiny na ihany koa hoe mety misy olana be izy tsy fahafahana dia afaka foana izany hoe hitadiavana vahaolana hoe inona no antony satria rehefa hita hoe inona no antony dia mba hahafahana mitady amin'ilay vahaolana hoe satria mitanjona dia hoe tohizan'ilay vaksiny dia izay izany no tena andraikitra ireo asa ireo. Eo anelanelan'ny tahotra sy ny fisalasalana safidy iray no miandry ny ray aman-dreny hiaro sampy 12 satria amin'ny farany ny vaksiny dia haina voavonjy. Ilaina araka izany ny fanamafisana ny fanentanana sy ny ady amin'ny vaovao diso mba hiarovana ny taranaka ankehitriny sy ny hoavy eo amin'ny tontolon'ny fanaovam-vaksiny. Eo amin'ny pejany kolotsaina sy ny asa soratra no ndeha maraparanantsika ny vaovao nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny tranom-bokim-pirenena Nosy ny boky mitondra lohateny hoe lalan'i Madagasikara. Andiany faharoa izy ity ary natao indrindra ho an'ireo mpamboly sy mpiompy ary ahitana ireo tahirin-kevitra ny tolo-lalana ary ireo teknika mpambolena efa nampiarina ka nahitana vokany. Ny votoatin'izay ho zarainy Rivara Vonarivo amintsika miaraka amin'ny John Timely Tsara. Ireo voka-pikarohana efa nahitana vokany ny fampiarana azy na eo amin'ny sehatry ny fambolena na ny fiompiana na ny angovo. Ireo toro-lalana sy ireo teknika isan-karazany ireo no voarakitra ao anatin'ity boky lalan'i Madagasikara andiany faharoa ity. Boky natao an'ireo tansa sy ireo izay liana na efa misehatra amin'ny tontolon'ny fambolena sy fiompiana ahitana pejy 429. Tanjon'ny fivoarana sahaza ny vokatry ny tansa ny lalan'i Madagasikara ary ny SRI Volovalo Maloanaka tamina molavolana ity boky ity ny alasa firenena mahavita tena ra-tsakafo any Madagasikara. Manana anjara andraikitra ny rehetrarehetra amin'ny fampandrosoana ny firenena eto Madagasikara. Anisan'izany fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy izany nanoratana n'ity boky lalan'i Madagasikara ity ary fahatsapana ihany koa fa betsaka ny teknika eny an-tsaha afaka arafitra ho boky. Ireo olona izay tonga dia mampiasa ny boky lalan'i Madagasikara dia tonga dia mampianatra fa tsy manandrana intsony ary teknika efa nampiharina teny an-tsaha daholo ireto ato ireto. Ho an'ireo izay vonona ny hijoro ao anatin'ny 3e au carré dia ny mahintsy mahafehy dia handroso amin'ny fiainana ampihariny anazy na resaka fambolena io na resaka fiompiana io na resaka fitantanana ny rano io na resaka angovo izay hitantsika ato anatin'ny boky. Nandritra ity famoahana tao fomba ofisialy ny lalan'i Madagasikara andiany faharoa ity no nanolorana boky ihany koa ho an'ny tranom-bokim-pirenena izay afaka ho vakiany rehetra. Efa tamin'ny volana Desambra 2024 no nivoaka ny andiany voalohany tamin'ity boky ity ary vinavinaina ivoaka amin'ny volana Jona 2024 kosa ny andiany fahatelo. Amaranantsika azy ny festival Dola Beach maresaka amin'ny moron-dranomasina Vatomandry nanomboka omaly aritra 4 andro anatin'izay festival izay ka ndeha ny akon'izay hoetiny Nady Abakoly amintsika eo amin'ny sahany Rakotonirina Chedidia. Hetsika iray lehibe mampifangaro ny lafiny ara-kolontsaina, mozika, fialamboly ary fanatanjahantena ka nasongadinana manokana ny taranja beach soccer ny festival Dola Beach tanteraina eto amoron-dranomasina Vatomandry mandritra ny 4 andro. Mampifandray tanora maro sy manampy amin'ny fanomezan-danja ny lafiny ara-pizahantany ihany koa. Ny taona 2024 nanomboany ary fanao isan-taona isaky ny fialan-tsasatra ny Pasika tahaka izao. Efa andiany fa 14 ity taona 2024 ity ka tsy misahatra mivoatra trany. Zany hoe raha amin'ny mpikarakara dia tratra ny tanjona satria mahatsapa izay fa afa-po ny rehetrarehetra na ny mpandray anjara na ny olona mpiavy mpitsangatsangana. Ny olona rehetrarehetra zany dia tsapanay fa afa-po satria be dia be ny zavatra hoentin'ny festival Dola Beach. Raha tsy resaka fotsiny ny resaka fampandrosoana. Fen'ny olona mifanaretsaka eto Vatomandry amin'izao tsika zao dia mahita za fa misy embouteillage tena mifarety zany hoe tena fen'ny olona mahazo anjara tandrifana azy aby ny tsiraikiraiky. Fampandrosoana maro lafy entin'ny festival Dola Beach ka zava-dehibe loatra ny fisiny ato faritra Tsinanana. Satria io no hetsika tokana angamba raha zay ny azo ilazana aminazy ato agnatin'ny faritra Antsinanana. Tombony
ho an'ny faritra zay angamba ny andrasantsika amin'le izy dia nisina mpitsidika mpizahatany maro dia maro mba andeha ho aty Vatomandry satria Vatomandry no azo lazaina hoe morontsiraka akaiky indrindra raha miainga avy eo Tananarivotsika zay. Samy mahazo ny anjarany avokoa na ny mpikarakara trano fampiatran'olona na ny mpikarakara sakafo mpikarakara hetsika ara-kultoraly sy ny sisa dia samy ahazo tombony avokoa. Ny lehibe ny faritra Atsinanana Razavy Arson Jean Jugus tonga taty an-toerana nanokatra tamin'ny pomba ofisialy ny hetsika ny zoma 3 aprily teo ka nandritran'io nanolora ny lelavola 3 tapitrisa ariary anampina ny mpikarakara. Manatrika sy manome voninahitra fotoana olo-manan-katsa maro ahitana ireo olom-boatendry sy olom-boafidy dia ny solombavambaoka Madagasikara voafito amin'ny distrika Manoro, ny solombavambaoka Madagasikara voafito amin'ny distrika Brickaville, tary ny solombavambaoka Madagasikara voafito tato amin'ny distrika Vatomandry Sofia Ratsiraka. Ankoatra ireo seontsehatra ataon'ireo mpanakanto samihafa sy ireo kilalao maro menavahana tamin'izao koa ny fifaninanana vakondrazana be tsy misaraka dia basesa ny tolona nentim-paharazana ary dia fanomezana maro hozaraina amin'ireo mpifaninana mendrika. Dia izay ihany koa tompokilasy tompokivavy no manakatona tanteraka ny vaovatsika tamin'ity sabotsy mialohan'ny Paska ity ankasitrahana feny sika tsirairay avy ny tokantrano any nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mirary ny fetin'ny Paska fandresena ho antsika amin'ny rahampitso mbola hiaraka eto tsika rahampitso hariva atao anatin'ny vaovao-tsary. Rarosoary tompokilasy tompokivavy.